Miarabanao hatrany ry namako malala amin'ity fiaonantsika ity. Namana malala ianao, sakaiza tsy foy, tena tiana indrindra. Tafaray foana isika amin'izao fandarana tiantsika sy mahafinaritra antsika izao. Misaotra anao re eram-po eran-tsaina ary ho tanteraka aminao ny fiadanana sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Ao anatin'ny roa hevitra mahakasika ny fankatoavana an'Andriamanitra, ny lalàn'Andriamanitra ihany itsika. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera 2:1-5. Mankatoa ny saina. Ao anatin'ny saina zany manomboka ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Petera 2:1-5. Ary amin'izany mahazo kokoa rahalahy sy ranabavy ampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo, fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay. Mahazo toy ianareo amin'ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo, fa raha manao an'izany ianareo dia tsy ho tafitohina mandrakizay. Nahafoy ny aino antsika Jesosy Kristy. Lioka 4:7-8. Tsy izay mahafoy ny zavatra anananareo dia tsy azo ekena ho raha tsy mahafoy izay anananareo ianareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Nomen'Andriamanitra antsika ny didy folo ny fankatoavana. Efa hitantsika teo aloha fa io fankatoavana ny didy folon'Andriamanitra io dia pirofo ny fandraisana ny famonjena, fandraisana an' Jesosy Kristy eo am-po. Ka ao an-tsaina izy io no manomboka. Ao an-tsaina no manomboka. Eo zany no manomboka ny fankatoavana an'Andriamanitra. Resy lahatra aloha ianao, ekenao fa marina le izy. Ohatra zany andray ohatra tsika, zany mangalatra zany. Izy amono tsy manaiky fa tsara ny tsy mangalatra. Fa raha tsy resy lahatra ianao hoe tsara ny tsy mangalatra, dia tsy hanaiky mihitsy ianao hoe tsy tokony tsy hangalatra, fa mangalatra foana. Izy amono resy lahatra. Ao an-tsaina fa ratsy zany mamono olo zany. Ao an-tsaina zany manomboka ny fanekena an'Andriamanitra. Ary rehefa resy lahatra ny saina, manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Ahoana ny hahatonga antsika ho resy lahatra? Romanina 5:12. Amin'ny fanavaozana ny saina, ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Romanina 5:12. Mangataka aminareo rahalany ny sitrapon'Andriamanitra mba hatolotra reo ny tenanareo miova amin'ny fanavaozana ny saina. Ilaina ny fanavaozana ny saina mba ahatonga antsika ahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Ka rehefa tsy miova ny saina, rehefa tsy miavao araka ny sitrapon'Andriamanitra ny saina, dia azo antoka koa fa tsy hanaraka an'izany ny asa rehetra. Miova ny saina, miova ny fomba fisainana, miova ny fomba amam-panao. Jaona 7:7. Raha misy olona tahanao ny sitrapony dia ahalalany amin'ny fampianarana izy. Hahalala, mahafantatra ny amin'ny fampianarana izy. Ry namana, rehefa hipetrahan'Andriamanitra ny saintsika dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Ambarany any amin'ny Kolosiana 2:5-7. Saino ny zavatra any ambony. Inona moa ny any ambony? Famonjena avy amin'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony, ka ny saina zany mila manamboatra saina amin'ny herin'Andriamanitra isika. Aoka ho aminareo zao saina izao izay tao amin'i Jesosy Kristy tompo ihany koa. Na dia Andriamanitra ary izy dia nanetry tena ho tonga olombelona. Inona ny tiana tokavana? Hamafisina, halentika mihitsy. Oka ho resy lahatra ny saina, fa marina ny lalàn'Andriamanitra. Tsy misy tsy ny didin'Andriamanitra. Masina ny lalàn'Andriamanitra, ary raha vao manaiky ny saintsika, manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Ampidiro am-ponao ny tompo, ampidiro an-tsainao ny fanahy masina, andresy lahatra anao, hitarika antsika ho amin'ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hivavaka isika. Tompontsara ny an-danitra, misaotra anao zahay. Lehibe ny fitarihanao anay, ny fitiavana, ny fahasoavana, tsy takatry ny saina, ny fomba ampiasainao mba hamonjena anay, andresena lahatra anay. Tompo, omenao anay ny sainay, ny foamam-panahy anay, reseo lahatry ny fitiavanao zay, ka ho voafina ao aminao ny momba anay rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.